Fiadanao tompo tonona amintsika rehetra anome valiteny aho zany mikasika an'ilay pub MP avy amin'ny namana anankiray hoe inona no azo ambara mikasika ny fiangonana FVKFVM, mampiasa mosoara, mampiasa ranovoasina, mampiasa diloilo masina, mampiasa tehina, mampiasa zavatra be da be ohatran'izany a hoentiny a mianime assemblée anankiray anindriny fahagagana mirakla zavatra ohatran'izany ao anaty fivoriam-bavaka. Conseil no omeko atsika fa tsy hoe fanazavana be, étalage be ohatran'izany akory. Ny conseil zaraiko amintsika dia tsotra be fotsiny hoe ataovy ampianao a Jesosy Kristy. Ataovy ampianao ny soratra masina. Hatreo fotsiny ihany. Hatreo fotsiny ihany dia afaka manao travail ianao miditra ao anatin'ny tontolo mahagaga, famonjena, fiainam-panahy, salut, vie éternelle. Tsy miandry zavatra exploit be, tsy miandry zavatra mamirapiratra be. Misy dikany maton'ny soratra masina ny teny hoe izao toetra ny fanahy, fa matoa manome conseil anao hoe ataovy ampianao ny soratra masina, ny baiboly dia lalana ahafahanao miditra amin'izay fantsona hoe ahafahanao mandrato an'izay hoe mamantatra fanahy samihafa izay, izao toetra ny fanahy izay. Efa betsaka ny mpamina ny sandoka lasany amin'izao tontolo izao ka io hoe izao toetra ny fanahy io dia don de discernement izy io fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy toa. Rehefa miorina tsara ny relationnao amin'Andriamanitra dia hidan'Andriamanitra ao aminao ny don de discernement ary afaka mizaha toetra ny fanahy ianao. Amin'izay fotoana izay dia tsy miodikodina be à gauche à droite zany ianao mangataka amin'iza siza hoe me fanazavana ny amin'ny fiangonana FVKFVM, me fanazavana ny amin'ny fiangonana FM3, me fanazavana ny amin'ny fiangonana zokony, me fanazavana ny amin'ny fiangonana zandrany, me fanazavana ny amin'ny fiangonana katolika. Malatsiny amin'izany anarana voatonina be da be izany sy ny sisa rehetra. Fa satria ianao nandranto fahalalana ary tafapaka ao anatinao ny herin'ny filazon tsara, nataonao ampy ho anao Jesosy Kristy sy ny soratra masina, dia misy don de discernement révélé ao anatinao dia à partir an'iny dia voalen'Andriamanitra aminao hoe ii tsy fiangonana itsy tsy izy. Mody mampiasa ranovoasina, mody mampiasa mosoara, mody mampiasa diloilo masina, mody mampiasa tehina sy ny sisa be da be izay lazatsika azy, fa tsy izy. Fehiny zany tsy manana fanazavana be da be omena anareo fa conseil fotsiny omeko anareo. Mila mipetraka aloha ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary mila mahony tena ny mpino anankiray ampy azy Jesosy Kristy ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, ny soratra masina. Dia rehefa établi izay relation izay mipetraka tsara dia misy fanomezam-pahasoavana ahidin'Andriamanitra ao anatin'ny mpino anankiray dia lasa à la hauteur ny zava-misy ilay mpino, afaka mamantatra fanahy samihafa. Zay conseil tsotra be zaraiko amintsika. Zay fa miratsoa, bonne journée daholo aty anao Jesosy.